Miarabantsika ZFLM natratra ny 10 taona izao dia mitombo manankaribasovany omba sy hitantsika ahafahantsika mitory ny tenin'Andriamanitra. Misaotra ny administrateur sy ny mpikarakara nanome izao fotoana izao mafahana ny teny momba ity arety mandoza izay mahazo ny firenentsika sy ny firenena izao tontolo izao. Ezahako atao ny mora azo antsika azy satria misy lafiny maro moa ny tondrana zany teny zany ary ny tena sarotra dia ny voambolana amin'ny teny malagasy tsy dia mbola nanantsika loatra eo amin'ny lafiny amin'ny siansa ka ialana tsiny raha mety misy mifangaro kely
fa tsy maintsy izay no anaovana azy satria tsika tsy mbola manana voambolana feno amin'ny ara-pahasalamana. Raha mikasika ny atao coronavirus tsika dia azo lazaina hoe virus efa nisy izy io, fa ny vaovao hita tao amin'ny tanànan'ny Wuhan tany Chine, izay atao hoe province Hubei tamin'ny volana Desambra 2020, dia nahitana azy izany nanome areti-tratra tsy nahita-pazina zavana izany areti-tratra. Ary rehefa nitombo ny salanisan'ny olona mitondra ny tsemok'aretina dia tamin'ny volana Febroary 2020 ny fikambanam-be iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS dia nanome anarana hoe Covid-19. Taloha nisy anarana nomena azy io hoe nCoV 2019, fa rehefa nivory ireo manam-pahaizana momba ny teniny amin'ny lafiny siansa natao hoe taxonomie, comité international amin'ny taxonomie scientifique amin'ny santé, dia nomena ny atao SARS-CoV-2, ny atao hoe SARS dia hoe syndrome aigu respiratoire sévère, dia coronavirus dia faharoa ny tipany 2. Satria efa nisy ny atao hoe SARS-CoV-1 tamin'ny voalohany tamin'ny taona 2000, dia tany Chine ihany izy io. Dia nisy koa ny atao hoe MERS-CoV tamin'ny taona 2020 tany amin'ny péninsule arabique iny Arabie Saoudite iny, izay nanome koa ny resaka fahasiaporana ara-dranotra na détresse respiratoire ary nahafaty olona koa ilay izy. Izao zany dia azo lazaina fa fahatelo ny atao hoe fahasarotana ara-pahasalamana eran-tany ny ainana tao anatin'ny latsaky ny 20 taona ity coronavirus Covid-19 ity. Ny SARS-CoV-1 sy ny SARS dia ny tena hita dia hoe tao anatin'ny taona vitsivitsy dia aretina azo tao amin'ny biby izy io. Ny SARS-CoV zany natao hoe ny pitahiry azy na ny réservoir dia ny ramanavy. Dia tamin'izany rehefa nijerena atao génome mandray ny SARS-CoV-2 dia misy 7,700 itovizana amin'ny SARS-CoV-1 ary 2,500 itovizana amin'ilay MERS teo, MERS-CoV. Fa amin'ilay génome ny ramanavy dia eo amin'ny 9,700 ny itovizana. Dia ny fanontaniana hoe tamin'ny toerana io tsy nahitana loatra ramanavy, dia mety misy zany atao hoe haute intermédiaire na mindrasy tamin'ny olona, dia hitantsika tamin'ny fanambarana rehetra. Araka ny voalazako teo zany dia satria izy tsy zava-manana azy fa protéine, dia mila ny sela zay vao afaka miaina. Rehefa tafiditra ao anatin'ny sela izy dia raisin'le protéine, raisin'le récepteur, le teneniko tao, dia manokatra ny lakile, dia manao ny photocopie ao anatiny. Dia rehefa tafiditra ny photocopie ao anatiny dia eo ny ahitantsika ny hoe misy efatra eo ny atao hoe phase. Ny voalohany zany ny phase virale, le fidirany ao izay nazafaintsika teo. Dia anatin'ny phase virale iny zany rehefa tafiditra le virus dia manao photocopie izy, dia mamoaka ny atao hoe virion, dia iny virion iny mandeha anatin'ny sela maromaro any, dia manapotika ny sela ao anatiny, dia ahafahantsika mahazo ny phase faharoa anao phase cytotoxique, izany hoe manapotika ny sela fiarovany le vatan'olombelona idirana izy, dia avy eo manao ny atao hoe phase fahatelo, phase inflammatoire, ino ny phase natao hoe phase na orage cytokinique, izany hoe misy hery fiarovana maro avoakan'ny vatan'olombelona, dia lasa be loatra iny eo anatrehan'le zavatra tafiditra anatin'ny vatana, dia lasa tsy ny andrasana hoe manatsara ny fiarovana, fa lasa manapotika indray ny zavatra tsara ao anatin'ny vatan'olombelona. Dia rehefa vita zay phase fahatelo zay, phase inflammatoire, dia miditra atao phase thrombotique. I phase thrombotique io zany iny le manatsetsina ny lalan-drà. Dia raha atao tsotsorina izy dia ohatrohatran'izay, fa amin'iny phase fahaefatra iny misy atao hoe coagulopathie, satria ny sela ao anatin'ny lalan-drà no potehany.
dia tamin'ny voalohany tsika dia nieritreritra hoe ity aretiny ity dia aretiny avokavoka. Satria le lalandra madinika any amin'ny avokavoka natao capillaire no manome ny atao hoe échange miaraka amin'ny selan'ny fiainana dia mitondra ny hery fiainana oxygène. Dia iny oxygène iny zany rehefa simba le lalandra dia tsy tafiditra anatin'ny avokavoka le izy dia sepotra le olona rehefa avy eo. Fa rehefa natao hoe fanalana itilina ny avokavoka amin'ny olona maty atao ny autopsie dia anaovana biopsie dia hita fa tena ny vaisseau no voa anatin'ilay izy. Ka raha jerena zany io fazy anankefatra idirana io dia misy karazany ohatr'izao rehefa tafiditra anatin'ny vatana ny olombelona ny virus dia amin'ny 5 andro eo izy dia manome soritra aretina. Soritra aretina amin'izany dia ny mahazatra antsika kohaka aloha ny voalohany matetika koa maina dia avy eo seposepotra mararara eny doha dia tsemotsemodratsy tsy mahazo hafanana tanteraka dia avy eo koa mety mararara ny vanitaolana mety misy tsiranondelo kely reny le ataontsika hoe ohatran'ny gripa rehetra mahazatra zany ny fisehony. Fa amin'izao vaninandrontsika zao rehefa misy ohatr'ireny dia mila mieritreritra fa mety ho covid izany. Dia rehefa avy eo rehefa mandeha ny fotoana dia 4 andro na 10 andro ateo arinany fanao ny fisangany sotra aretina voalohany dia lasa miamafy le fahaseporana. Dia 4 andro ateo arinany fisehon'ny sotra aretina voalohany dia miasepotra le izy. Dia amin'iny tena mila manatona tombom-pahasalamana maika satria tena iny atao forme grave anatin'izay. Filimpona sy ny olona dia mety tsisy olana ny 20 mety misy olona kely ny 10 tena mila miditra hôpitaly tanteraka satria mety tena sepotra tanteraka. Ka tsy azo atao ambanin-javatra vetivety dia tonga ren'le fahafatesana raha ohatra ka andraldrasana mety tsy anino io fa kokoaka kely. Zay mahatonga ny olona hoe fahasalamalama izy dia avy eo dia matapoko. Ka amin'ireny zany misy fitiliana tokony jerena. Io atao hoe saturation d'oxygène hoe firiny ny tahany oxygène anatin'ny vata dia efa misy vatana dia efa misy fitaovana anaovana zany hijerevana azy. Betsaka ny amin'ny pharmacie azo vidiana iny. Ny 520 isanjato ka hatramin'ny ambony dia tsy maninona izy fa raha voalatsaka ny 520 isanjato izy dia mila mena oxygène satria tsy afaka mitondra le oxygène any amin'ny vatany olombelona sy any amin'ny avokavoka intsony ny lalandra satria any no anaovana le izy. Dia rehefa vita zany izay aretin'izay araka ny tenentsika teo dia hitantsika teo zany le fazy anankefatra tsara azavaina le fazy anankefatra. Fazy voalohany izay mahatonga ny olona mitady lalana hitadiavana antiviral redemsevir ny entsika taloha. Fanafody rehetra maromaro ny tadiavana tamin'izany hoe inona ny miasa amin'io. Dia amin'izao moa dia sy atao biothérapie zay biothérapie io raha tenenina amin'ny terme teknika dia misy interleukine misy atao hoe interleukine 6 zay zay interféron gamma zay zay no indicateur ny forme grave dia misy fanafody zany tena mitondra hoe tena anti interleukine 6 afahana manao azy. Zay zany tena atao hoe manandroso amin'izao fa dia alafosan-drano zany fanafody zany tsy ho zakatsika mihitsy. Ny faharoa amin'ilay hoe phase cytotoxique dia misy ny surinfection bactérienne zay mapety ny azithromycine hitantsika satria ny azithromycine dia antibiotique germe intracellulaire zany hoe le surinfection bactérienne noetin'le infection virale tafiditra atao anatin'ny vatan'olombelona dia any anatin'ny cellule any noyau no mipetaka ny aretina dia iny misy surinfection bactérienne. Ny fahatelo dia ny phase inflammatoire amin'ny hoe oracytokinique dia misy cytokine atao hoe pro-inflammatoire zay tsy mahalala ny vatan'olombelona intsony dia lasa izy indray no manapotika ny sela ao anatiny dia
iny mahatonga hoe mena anti-inflammatoire dexaméthasone no ampiasaitsika. Dia rehefa avy eo phase thrombotique sy le microthrombose le manatsetsa lalànan-dra dia iny mahatonga ny anti-DISA moa tena izy fa Lovenox no natao hoe anarana commercial fa misy be dia be mety ho izy azo ampiasana amin'izany. Dia ohatrohatran'izay zany a le fisehony raha ohatra ataontsika tsotsotra ny fanazavana. Dia miditra amin'ny faharoa dia ny momba ny resaka variant. Ny coronavirus fantatsika misy hoe alpha, misy famille alpha, dia misy beta, dia misy gamma, delta. Fa ity coronavirus resantsika teo hatrany am-boalohany dia amin'ny forme beta. Forme beta io zany io matetika ny mahazo ny olombelona, na ny SARS-CoV-1 zany, na ny MERS, na ny SARS-CoV-2 dia forme beta. Zay mahatonga antsika hoe misy hoe be daholo izy rehefa mitondra ny anarany ny anarana teknika amin'ny fitiliana azy. Ny virus ARN dia ny zavatra fahafantarana azy dia manao mutation be dia be izy. Ka io dia mitady an'izay fomba hahavelomana izy. Mety misy mutation maro fa tsy mahita ny toerana iainany tsara izy dia lasa tsy tonga hatramin'ny farany fa tamin'ity indray nitoraka ity dia nahitantsika variant vitsivitsy. Ny voalohany moa tany Kent tany Angleterre nafahana ny teny hoe misy ny variant britannique dia raha hitantsika izy dia misy hoe B1.1.7. Ohatr'izay moa ny nanomezana azy zay satria amin'ny famille beta izy. Dia misy ny variant sud-africain zay eto akaikitsika eto misy hoe B1.357. Dia misy ny variant brésilien mitovy amin'ny sud-africain fa misy ataona P1 le izy dia B1.1.248 ny tenenana azy. Dia ny tao moa nisy atao hoe variant breton koa dia B1.616. Fa misy koa ny variant californien, misy ny variant nigérien, misy variant maromaro ho an'ny olona zay nanao an'le séquençage zany fitiliana inona kay ny karazana coronavirus mandalo eto amin'ity firenena ity dia matetika mahitahita variant kely ihany. Fa misy ny sasany tsy dia tena hoe velona tanteraka. Fa ny tambaran'ireo variant rehetrarehetra io zany dia zavatra anankiroa. Zany hoe contagiosité, mifindra malaky izy. Zay ny voalohany. Ny faharoa dia ny atao hoe forme grave, mitombo ny forme grave. Zay. Dia avy eo mantsika mba le resaka momba ny vaccine rehefa avy eo. Fa ireo anankiroa ireo zany ny olana. Satria rehefa tafiditra anatin'ny tanàna iray ireo variant ireo dia tsy indrina any ambany any le forme ataontsika commune teo aloha. Dia lasa izy indray ny manjaka ao anatiny. Ary taty aoriana dia hitantsika fa misy aretina vitsivitsy isaky ny tombo dia mahita fahalalana kely ihany sika. Misy aretina henontsika hoe ny tombo tany Angleterre ny aretina mahazo ny zaza. Inona ny nahazo ny zaza tamin'izay dia misy hoe Kawasaki-like. Io Kawasaki-like io zany amin'ny zazakely dia menamena amin'ny maso, menamena amin'ny vatana, mifokofaka ny tanana, mifokofaka ty amin'ny ny atao hoe ny toerana ty amin'ny akasarotany aty any amin'ny fitombenana, mifokofaka dia menamena ny tongotra, hita betsaka tamin'ny zazakely tany le izy. Dia rehefa tena nydinina le izy natao hoe Kawasaki-like io dia forme natao hoe vascularité. Efa natao hoe nisy ahiahy ihany an'ireo pathologiste zay tany Chine sy tany Italie zay nanao fanalana ho an'ny fangalana atao biopsie teo amin'ny olona maty. Nisy ahiahy izy hoe tena misy thrombose ty ary vascularité. Natao vascularité dia fiarovana ny vatan'olombelona. Rehefa miaro vatan'olombelona dia mandefa zavatra be dia be izy hery fiarovana. Dia hanika rehefa avy eo tsy be loatra le hery fiarovana dia lasa nany sela normal ary potehany ihany. Dia rehefa potehany sela normal dia misy fomba fiarovana ohatra mandefa filet zay izy anaty lalan-drano dia ny filet indray au lieu de manapotika an'le aretina izy dia lasa izy indray lasa manetsina lalan-drà ary lalan-drà madinika ny tena siny. Ka teo ny nahitana zany hoe vascularité izy ity. Dia rehefa niteny antsika teto Madagasikara dia tao amin'ny Académie nationale de médecine dia efa nahitan'izany herintaona lasa hoe miomana ianareo spécialiste d'organe fa vascularité ity. Dia vascularité petit vaisseau, ny vaisseau kely indrindra no nalaina. Dikan'izay
any amin'ny organe noble le raha raisitsika ny andokatra ny totongotra dia any amin'ny atido ho an'ny neurologue ho an'ny psychiatre misafiritaka ny olona somary lasalasa-dala ny fikaroana dia amin'ny 30% ny olona vony covid misy kely fanadinoana sy olana psychiatrika ny maso ny tenda ny sofina tsy mandrendre manao fanopana ny tratra ny fo ny tsinay ny voa ny etian'ny foi any amin'ny lalandra rehetra ary ety amin'ny hoditra ny hoditra moa raha tratra ny hoditra dikan'izay io no atao hoe organe accessible indrindra dia efa tratra daholo ny lalandra madinika any amin'ny organe noble dia zay teto Madagasikara rehefa nanao fitiliana biopsie dia nahita fa misy microthrombose miaraka amin'ny atao hoe leucocytoclasie zay zany hoe hita le ady natao tao anatin'ny sela anatin'ilay izy dia rehefa nanao an'iny dia mieritreritra zay hoe raha vascularita zany misy be dia be ny aretina vascularita eto amintsika misy lupus sclérodermie microangiopathie misy be dia be le izy zay tsampiotana ny tena mahita azy fa misy aretina anankiray miaraka aminy dia atao syndrome des anticorps anti-phospholipides zay manome thrombose manome phlebite manome fausse couche zany hoe tsy fitotana mihitsy le zaza tsy hoe zay fausse couche spontanée zay dia misy na biologie misy anomalie misy miakatra ny anticorps anti-phospholipides zay satria phospholipide io dia ao anatin'ny sela zay anisan'ny tena mifandray be amin'ny fidiran'ny virus io ary amin'ny anticorps ary amin'le récepteur ny idiran'ny ao anatin'ny sela dia misy fikaroana zany nanamafy an'izany fa misy ny anomalie ny syndrome des antiphospholipides zay efa tena fantatra zao ka manamafy fa tena vascularita le aretina zay mahatonga hoe na dia efa marary azy zao mila mitandrina satria mety isy problème ny fo ary io fo io tena mila mitandrina indrindra mety misy vovonana anatin'ny atido ny fo zao misy fikaroana nataon'ny cardiologue teto amintsika fa misy 200 ao izy tena misy ataitina cardiopathie ischémique na cœur droit zay fiteny azy na misy anomalie ny électrocéphalogramme dia misy koa ny tena mila fanaraha-maso akaiky mihitsy ny resaka fo satria ao le lalandra madinika tena betsaka ao an'izay ny mila hitandremana betsaka zany amin'ny resaka variant ka ny variant zany tsy hoe marina fa mampatahotra izy fa tsy tokony atahorana fa raha fanisy tao le geste barrière no vita manao vaccine isika dia eren'ilay objectif anankiroa hoe mampiaina ny contagiosité ny mafindra azy ary mampiaina ny forme grave dia hiditra amin'ny vaccinetsika ny fanafody moa ananatsika izy amin'ny forme modéré raha miraisina ny pyramide dia ny forme grave mila spécialiste maromaro no mijery azy ka sarosarotra ny fanafody amin'izao amin'ny forme grave satria mila fitiliana avo lenta échocardiaque électroencéphalogramme misy zavatra maromaro zany scanner moa thoracique iny dia fa manginy fotsiny fa misy ny complication koa natao hoe embolie pulmonaire misy zavatra be dia be zany fanarahana iny apetrahana ho an'ny spécialiste iny fa ny fiarovana azy akoatra ny fametrahana ny geste barrière dia ny vaccine araka ny voalazoko tao ny asany dia mampiaina le zavatra anankiroa oetin'le variant io mampiaina ny contagiosité dia mampiaina ny forme grave ninona forme ny vaccine matetika antsika ARN messager hoe vaovao tsy mbola misy recul ny vecteur viral hoe vaccin vivant teny hoe vaccin reny forme rehetrarehetra reny zany any amin'ny famille izy miasa dia amin'ny 30% izy izy rehetra dia manana an'izay effet zay avy eo misy manana spécificité maromaro tsaratsara kokoa amin'ny efficacité dia misy miteny lazaina ihany izy maninona ny Covishield
AstraZeneca kazy Covishield vita avy any Inde ary raha mijery nareo izy moa fanafody tsy vita avy any Inde sy any Chine amin'izao hany daholo matière première momba ny fanaovana fanafody sy ny vaccine fa mampiasa fotsiny ny rehetra aty ivelany dia manana ny efficacité. Matetika ilay olona raha misy accident dia hoe accident hémorragique na accident na thrombose dia efa mety misy comorbidité taloha. Zay no mahatonga hoe nanao vaccine ary tsara ihany mba misy conseil na docteur aloha dia misy fanaramaso raha ohatra manana aretina mitaiza ianao ary ny tena zavatra ratsy moa amin'io amin'ity aretina ity dia ny obésité ny milay matavy rehetrarehetra zany dia zay mahatonga hoe raha manao fanatanjahantena dia mety mahatsaratsara koa ny mampifampitomboana ny hery fiarovana. Ny vaccine zany ny fidin'ny akademia miaraka tamin'ny fotoana-patsakana teto amintsika dia nampidirantsika ny AstraZeneca, ny Pfizer, ny Moderna, Johnson & Johnson dia ny Sinopharm ny soa ary reny rehefa jerenareo soa ankehitriny dia miazakazaka ny any amin'ny tany Alemana hoe miazakazaka indray izy mampiasa ny AstraZeneca zao. Misy ny any Autriche mijanona io tsy hoe amina zavatra information jour miova fa mila mipetraka mbola tabatra tsara dia manaraka ny fanapaha-kevitsy ny tena mpikaroka fa be loatra moa ny olona miteny momba ny aretina ity lasa mahay daholo ny olona ka le tena tokony arahana ny bénéfice risque rapport bénéfice risque foana atao. Raha iteny aza hoe inona ny fanafody manome accident indrindra eran-tany dia paracétamol. Nefa veriko hoe inona ny fanafody be mpihina indrindra eran-tany dia ny paracétamol. Tsy satria ka ny paracétamol manome accident na cancer du foie ka tsy hinana paracétamol anao. Dia ohatr'izay ihany koa ny vaccine ity engare tompoko ty zavatra tsara ity mba tsy ho potehana ny resaka inona fiteny considération tsy mitombona. Io no nanavitra antsika ny firenena hatramin'izay. Ny vaccine atao amin'ny zazakely momba ny côte-d'Ivoire momba ny aretina rehetra amin'ny zaza fiarovana amin'ny zaza côte-d'Ivoire moa tena nampitsara dia io vaccine any afaka zany anefa tsy manana ny fahalalana ananana amin'izao amin'ny fikarohana tamin'izany fa tena anaiky tsika. Vaccine any no namafana ny aretina variole ary mbola vaccine koa no namafana eran-tany ny aretina momba ny poliomyélite amin'izao. Ka aoka mba tsy tokony hiaino afa-tsy ny olona manana ny fahalalana azy ity satria tena manana ny fahalalana misy betsaka ny spesialista. Dia maranako azy dia enganeka mba hitondra aona moa zany hitondra fahazavana tsaina ho antsika rehetra izay fanazavana momba ny coronavirus zay. Dia man'Andriamanitra ve no voninahitra raha misy fanontaniana moa dia azo alefa ao amin'ny administrateur ny zanaky ny filema ihany dia ny tompony momba antsika rehetra hanasitrana ny firenentsika. Saotra tompo. Tsy sembandraona ny fiainanao, tsy maintsy tojo zavona ny lalanao. Raha mbola miaina eto aminy izao tontolo izao, trotraka ny fo mitanondrika ny mangataky sana
fatotsi misy valiny ny vavaka malokindrika riratsaina valaka velobantanina hoe mbola misy fanantenana ve mbola misy fanantenana ve mamadini funawalio Yesusi tupuna miteni ya minawizi zimana dimana niula no rechane efaye watanani nifitarainana efaye nuni manumukaisa siwileri tunyana kaiwanina umajakariba Yesusi timanda mamadini funawali Yesusi tubuna miteni ya minawizi zimanda zimanda niula norechane efaye watanani nifitarainana Yesusi timanda matukia 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 ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara
Funte
Funte funte Funte funte Funte funte Funte funte Funte funte Tapakazo sampinitokisanisanandro nefa tsy izay no mahavonjy fa ny finonanao Jesosy. Taminay feno tapakazo sampinitokisanisanandro nefa tsy izay no mahavonjy fa ny finonanao Jesosy. Familana famotena familana famotena funte 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 Pitondranay mba ampio mba ho marina sedio ny vahoako meo fahendrena anaiky anao famonjena. Pitondranay mba ampio mba ho marina sedio ny vahoako meo fahendrena anaiky anao famonjena. Familana famotena familana famotena funte 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 Nanjuye feniti susietu itarani nguluko eka maisha olere umekona leo isusia vangu rumba muje uheka eka chibi simahai nanjuye feniti susietu itarani nguluko eka maisha olere umekona leo isusia vangu rumba muje uheka eka bata
lambo misy ny fanompantrapindra iro mpivavaky koa tarikaby mata lambo misy ny manompotromba kanefa io ho tsy mahalomba kaleo mamonjy any jesosy satria ireka vaoro mpamonjy heka mata lambo misy ny fanompantrapindra iro mpivavaky voatarikaby mata lambo misy ny manompotromba kanefa io ho tsy mahalomba kaleo mamonjy any jesosy satria ireka vaoro mpamonjy heka Jesus atau ambana Ekulirativa atau ambuni Jesus ikumpua kuni Aia Anak gila itirua sitelu Angapa kini pauta mulumelu Aga Aia titana Jesus atau ambana Ekulirativa atau ambuni Ekulirativa atau ambuni Jesus ikumpua kuni Aia Anak gila itirua sitelu Angapa kini pauta mulumelu Aga Mahai inganju yefeni Jesusi yetu ichara ninguko eka maisha ule hereu umekona reu Yesu java tumba muje ubeka chibi si mahai inganju yefeni Jesusi yetu ichara ninguluri dunguko eka maisha ule hereu umekona reu Yesu java tumba muje ubeka mata lambo misy ny fanompantrapindra iro mpivavaky koa tarikaby mata lambo misy ny manompotromba kanefa io ho tsy mahalomba kaleo mamonjy any jesosy satria ireka vaoro mpamonjy heka mata lambo misy ny fanompantrapindra iro mpivavaky voatarikaby mata lambo misy ny manompotromba kanefa io ho tsy mahalomba kaleo mamonjy any jesosy satria ireka vaoro mpamonjy heka Jesus atau ambana Jesus tupu afuri Aia Tijani hahe Anak gila itirua sitelu Angapa kini pauta mulumelu Aga Aia titana Jesus atau ambana Ekulirativa atau ambuni Jesus ikumpua kuni Aia Tijani hahe Anak gila itirua sitelu Angapa kini pauta mulumelu Aga Jesus atau ambana Ekulirativa atau ambuni Jesus tupu afuri Aia Tijani haheka Anak gila itirua sitelu Angapa kini pauta mulumelu Aga Aia titana Jesus atau ambana Ekulirativa atau ambuni Jesus ikumpua kuni Aia Anak gila itirua sitelu Angapa kini pauta mulumelu Aga Anak gila itirua sitelu Angapa kini pauta mulumelu Aga Anak gila itirua sitelu Angapa kini pauta mulumelu Aga Ada tijahale Ada tijahale Ada tijahale
This is